ministre Maranty Zandede tsy kisendrasendra akory nahatonga azy amin'io toerana io ary tsy kisendrasendra nipetsahany amin'io député io fa zanaky Tiliara iny ray aman-dreny Tiliara fa nohony zany tafitohiny zahay be da be ny olona nametsaka an'iny anetany ary soatoavinay any mihitsy mahatsara hoe voahitsakitsaky ray aman-dreninay ka tsy ankasitsahanay ry sady toherinay ary manameloka izay olona nanao an'iny fa maliandresaky hafahafa aminay menjiky tsy fanajana ray aman-dreninay fa mampitandrina azy zahay tsy iverinay indroa intelo rehefa tsy handefitsy aminy zahay fa de ho avy aminy zanaky faritsy Antsimonjevana sy ny Tangalamena avy any satria ireo dolo nametsaka an'io ministre io teo ary zahay no ny baiko tany amin'ny fampelezakevitsy hoe ianao Andriamatoa député aza mipetraka amin'ny maha-député anao fa miakara avy kokoa anao fony mbola tany amin'ny propagande zany de fanazava amin'ny vahoaka izay zavatsy zay ino nohony izy piaro ny vahoaka avy any amin'ny faritsy Atsimo ary hamafisy koa eto fa antsasa manila ny Tiliara ane de olona nataony Maranty Zandede soa iaby karary ny raha manery azy hoe aza mipetraka amin'ny député io anao Andriamatoa député fa miakara avoavy kokoa fa niria moa tiahinay zanaky Tiliara zahay tsy mpandidy fa mangataky nambarana zahay zanaky ny faritsy Atsimo dia mahatsapa tokoa fa isan'ireo firenena manaiky ny fampirenana demokrasia i Madagasikara eo imasony zao tontolo zao indrindra fa ny firenena lehibe mpamatsy vola tao reo ny fividianan'ny filohampirenena sy ny solo mavambahoaka teto amin'Osy resy latsa zahay fa miatrika ny fanatanterana ny paika ao amin'ny dinasa fampandrosoana ny fitondram-panjakana tariny filohajaina Hery Rajaomampianina Marsialy sy ny lehibe ny gouvernemanta Andriamatoa général de brigade aérien Jean Velinarivo fantatsay ny ezaka vita eo amin'ny dinga ny fampiavana pirenena zay ahitana ireo sosika efatra samihafa mba hirosoana lalandalina hatrano ho fampirasa pirenena toy ny atao teny amin'ny CCI Ivato na izany anefa dia miseho eo amin'ny endriny samihafa reo fomba hampikatroana ity firenena ity toy ny fanonganam-panjakana ataon'ny député sasatsasany ka ambolena fahabangany ho an'ny rafim-panjakana na vide institutionnel ny tsy fanajana ny haute cour constitutionnelle na ny HCC eo amin'ny fanatanterana ny asany ka arahiny sasany fanerena ankolaka ho any amin'ny fanonganam-panjakana enoloany zany dia ambaranay zanaky ny faritsy Atsimo ho retany ho rendantsa fa andaniny tsy akasitsahanay ny fanitsakitsana ny mahizy azy ny kolotsana isaparitsa ka ikenjena adipoko ny toren'ny seho tamin'ny TV plus farany teo na andrisan'ny fandarana donjesaka ka nanaovan'ny mpikaramana ady politika tsinotsinona ny ray aman-jeninay dia Andriamatoa ministre Maranty Zandede etsy akilany manoana amin'ny herinay rehetra zahay niezaka fampandrosoana atseny fitondram-panjakana ankehitriny zay tsapa fa hipaka any amin'ny isam-paritra na izay atao hoe application de la décentralisation effective mankahery ny haute cour constitutionnelle zahay na ny HCC eo amin'ny fanapakeviny fa amin'ny fanajana ny safidy bahoaka sy ny tombotsoa iombona pirenena ka tsy amery ny lalana indray ny fampianana ny demokrasia